miarabantsika tsirairay avy a zay manaraka an'izao fantaran'izao a amin'ity miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Fahasoavan'ny tompo no mbola matoy ao antsika averika an'izay. Noho ny fahasoavany, tsy noho ny famendrehantsika, tsy noho ny fahatsarantsika, fa noho ny fahasoavany a. Ary zay fahasoavana zay ozy izy dia fahasoavana nampy fahasoavana, mampandrisy atsika, mampizoro atsika, mampitoetra atsika tsirairay avy. Tamin'izao fotoana fitoriana zao a dia tarihan'ny tompo ho amin'ny fampaherezana antsika tsirairay avy, satria ilaina no mifampahery, ilaina no mizara teny fampaherezana satria antaninaditsika aza tonono zay. Fa i Paoly dia milaza mihitsy any amin'ny epistiliny any hoe miaramila manafika ozy izy a dia tsy manimpo tena ary tsy miraraha an'izao zavatra eto amin'izao tontolo izao mba hampamendrika an'izay naniraka azy. Dia hoarin'ny tompo miresaka hoe miaramila manafika tsika dia antaninady tsika dia ao anatin'izay antaninady zay a tsy mahazo matoritory ary tsy mahazo mipetrapetraka ary tsy mahazo milalao fa miaina ao anatin'ny fahamailona, fa mila malina ary mila miambina satria raha vao betsaka ny ady miatra dia lasa raha vao tsy ampy tenin'Andriamanitra, raha vao tsy ampivavaka dia lasa miteraka hakiviana. Dia rehefa miteraka hakiviana iny a, miteraka harerahana na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy dia mora idiran'ilay ratsy isika ary mahatonga fahamainana ara-panahy mihitsy avy eo. Dia tena hoe te hampahery antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao a ao anatin'ity 20 minitra ity. Betsaka ny ady hoy ato eo, betsaka ny fitsapana. Tsika Andriamanitra ny tompon'ny fiainantsika, Jesosy Kristy ny tompon'ny fiainantsika. Dia rehefa Jesosy Kristy no tompon'ny fiainantsika, amin'ny mahazay tompo azay dia izy no manana an'izay fandaharana, ny fandaminana, manana izay sitrapony amintsika tsirairay avy. Dia isaorantsika fa mbola afaka hiteny amintsika indray androany ary miaraba antsika hatrany, miaraba antsika ny amin'ny andro vaovao, ny fotoana vaovao izay omeny antsika. Dia isaorana ny tompo fa amin'ny teny rehetrarehetra izay nafafy dia azona akony foana avy any amintsika tsirairay avy any hoe miha-mahery tsika, mahalala ny marina, mahita ny lala tsara, ahafahan'ny tompo ao anatin'ilay fanompona tsy izy, meno tompo ny teny fahamarinana dia nanafaka ny amin'ny fahamarinana. Dia mampahery no mahita hoe tsy miverimaina ilay teny fa mahatateraka izay nampanirahan'ny tompo azy. Tahaka izany zao vao aingana nisy nanoratra avy any Alemana hoe misaotra fa zay aty Alemana aty dia mandray tenin'Andriamanitra tsy tapaka, isaorana ny tompo zany fa mikasika dia miarabantsika izay any amin'ny toerana any. Nisy koa ny teny any Muscat zany any Oman, any amin'ny faritra Moyen-Orient iny, manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka ihany koa. Faraparan'ny teo koa dia nisy ny laza hoe any Rotterdam, any Pays-Bas. Zany hoe dia raina ny tompo ary azy ny dera, azy ny voninahitra, azy ny saotra fa any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any dia tena hitany ianao ary izy mihitsy manatona anao. Tsy ianao no nanatona azy fa izy no nanatona anao. Amin'ny alalan'ny isaorana ny tompo koa ny teknôlôjia, fa amin'ny alalan'ny teknôlôjia, internet, ny YouTube izay ahafahana mandrefa ny tenin'Andriamanitra dia voakasiky ny tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny toerana rehetra misy azy any. Miaraba ihany koa ny any Sambava izay manaraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy mety hoe amin'ny internet ihany koa sy amin'ny radio tsy miakina izay mandefa ny toriteny any. Dia miaraba antsika rehetrarehetra tsy hakanavaka dia tia hampahery antsika indray amin'ity androany ity manoloana ny ady. Aza miempotra fa mandrosoa mandrakariva. Jesosy no kapitentsika, izy no lohan-tafika, izy no eo anoloantsika, tsika miafinao aminy fa matoky azy amin'ny zavatra rehetra. Dia tonga dia raisiko avy hatrany ity teny ity tsy hodikodina be tsika fa tonga dia fampaherezana hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tany-kavanany fahamarinako. Tenin'Andriamanitra fa tsy olombelona. Isaia 1:7. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao, mampahery anao aho
sady mamonjy ianao, eny mitatana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako aho. Indro homenatra saingahy aho zay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levona zay miady aminao, ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho taka ny tsinitsinina sy zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehova Andriamanitra ao no mitatana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy ianao. Averiko ihany, mila fahatokisantsika, mila assurantsika, mila zavatra matotra ary tsy miozimozitsika. Raha mila an'izay ianao, vahaolana tokany atoroko anao dia ity tenin'Andriamanitra ity. Izy ny voalaza n'ity tenin'Andriamanitra ity, Jesosy Kristy no ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity. Amin'izao volana May 7 zao, amin'izao ataoko hoe tsy filaminana fiainana ntsony fa be ny korotana, be ny ady, be ny olana, dia za mbola te hampahery atsika. Fa ny atonga atsika ahery, atonga atsika ho sambatra, atonga atsika iaina ao anaty fiadanana, mbola azo atao ve zany? Molo vita ve zany? Eny, vita zany. Tsy ianao no manao azy fa Jesosy Kristy, ilay andrina ny fiadanana. Ny anarany dia hoe Prince de Paix. Any amin'ny Isaia misy an'izany. Ny anarany dia hoe Andriamanitra mahery, Dieu tout-puissant. Ny anarany dia hoe Emmanuel, Andriamanitra amintsika. Ny anarany dia ilay hoe iza koa moa fanampin'izay? Magaga, merveilleux. Tsy aza raisanao an-tsaina fotsiny zany, fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe expérimenteo. Miresa amin'ny Jesosy mihitsy hoe za Jesosy tena te hatsapa, hoe merveilleux ianao, magaga ianao. Asehoy amin'ny fiainako zany hoe merveilleux zany ianao, magaga ianao. Za Jesosy tena te hatsapa hoe andrina ny fiadana ianao, Prince de Paix ianao. Ataovy tena tsapa ny fiainako isan'andro zany hoe Prince de Paix zany ianao Jesosy. Fa te hahita an'izany, te hiaina an'izany aho. Za Jesosy te hahita hoe Andriamanitra mahery tokoa ianao, ataovy tsapako zany, ataovy hiainako zany. Za Jesosy te hahita hoe Andriamanitra amiko ianao, ato amiko ianao momba mandrakariva. Azay voalaza hoe indro zao momba anareo mandrakariva, ambara-patonga fataperana zao tontolo zao. Za zay mitory aminao, tsy manao teoria aminao aho, tsy manao resaka be aminao aho, fa matoa za manambara an'izao teny zao, ny zavatra toriko aminao dia zavatra iainako, ary zavatra iainako no toriko aminao. Fa Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra velona, raha ataontsika amin'ny teny frantsay izy hoe tout en un, tout en un. Kolosiana dia milaza hoe ao aminy ny toerany fahafenon'Andriamanitra rehetra, ao aminy no itoerany zavatra rehetra, ao aminy ny toerany zavatra rehetra, ary anareo dia tanteraka ao aminy, nareo dia manana ny zavatra rehetra ao aminy. Dia mahafinaritra be mihaino an'iny tenin'Andriamanitra iny hoe Jesosy Kristy, zaza no teraka ao antsika, zazalahy no teraka ao antsika, ny fanapahana dia eo an-tsorona. Ny anarany dia atao hoe magaga, merveilleux zany. Ny anarany dia atao hoe Andriamanitra mahery, Dieu tout-puissant. Ny anarany dia atao hoe Emmanuel, Andriamanitra amintsika. Ny anarany dia atao hoe andrina ny fiadanana, Prince de Paix. Ny anarany dia lay mahery indrindra. Izany no miaraka aminao. Izay no ataoko publicité aminao amin'izao fotoana. Izy no mikasika ahy, izy no niteny tamiko, izy no manapirofo an'izany famarinana zany teny zany amin'ny fiainako isan'andro san'andro, ary ivelomako dia ho teneniko aminao. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, tsy izaho ihany fa be da be ny rahalahy sy anabavy izay nikasihan' Jesosy, izay nosokafany ny maso ary nampahafantariny an'izany maizy azy zany. Indraindray tsika mantsy dia anaram-piangonana fatatsika, olombelona ny fatatsika, pastera ny fatatsika, lehilahy an'Andriamanitra ny fatatsika, olona daholo ihany reny. Misy ny tena azo antoka fa mandeha amin'ny famarinana, misy ny ao anatin'ny lainga sy ny fitaka. Olona ihany reny ary olevina sopotika. Indraindray dia antoko-pivavahana ny itokisantsika, ny alofantsika. Fa tsy zany ny ambarako aminao amin'izao fotoana. Tsy antoko-pivavahana ny zaraiko aminao, tsy fikambanana ny zaraiko aminao, tsy olombelona ny toriko aminao, fa ny toriko sy ambarako aminao Jesosy Kristy. Raha mamaky an'ity Isaia 1:7 ity tsika dia marina fa zanak'Israely no resahany eto. Fa zao ny fahamarinana tsara ho fantatrao. Ianao raha nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, raha nateraka avy any ambony ianao,
dia ianao le antsoina hoe fiangonana ary sarobidy eo anatrehan'ny ray ianao. Sarobidy eo anatrehan'ny ray ianao, malalana ianao, tiany ianao ary tsy fony ianao. Ianao zay hafa firenena. Hoy voalaza ny anisy Efesiana, tsika zay hafa firenena, tsika zay vahiny tsy tao amin'ny fanjakana akory, tsika no efa lasa natsoina ho ankohonan'Andriamanitra, efa lasa natsoina ho prailova, efa lasa tsy vela ntsony fa ankohonan'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 7 dia misy an'le hoe nesorina ny oliva fototra mba hametahana anao lay ino ty hafa firenena jentilisa. Firenena voafidy ny Israely, tanàna voafidy ny Israely, fa nataon'Andriamanitra mihitsy ny hanamafisana ny fondreo. Mahagaga nge zany e. Dia ozy izy hoe sao dia manamaso izy mahiratra ka ahita, sao dia manatsofina izy maheno ka hibebaka, ary sao dia hibebaka izy dia hoy izy voalaza hoe ho amafisiko mihitsy ny fony, ho amafisiko mihitsy ny fony. Maninona no amafisy ny fony? Noho ny fitiavany ianao, noho ny fitiavany ianao. Dia nesoriny tao le oliva fototra mba hampidirana anao atao grefy, dia ianao lasa ankohonan'Andriamanitra. Mahagaga nge zany e. Fa mampalahelo nge ny Jiosy, fa ny Jiosy tsy mino an Jesosy ho mpamonjy, tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra. Ny akamarony moa zany ary mandahan Jesosy zay mihitsy niady ato amin'ny firazantsara ato. Ao amin'ny jaona 7 tena hitora-bato an Jesosy mihitsy izy ireo, satria hoe ianao milaza anao fa ho Andriamanitra. Ianao milaza fa talohan'ny Abraham tsy nino ny Jiosy, ary raha mandeha anao any Israely amin'izao fotoana ka manontany Jiosy maromaro dia manontany hoe izy Jesosy, izy miteny hoe Jesosy dia olona tsara fanahy, Jesosy dia mpaminany tsotra ihany, Jesosy dia aloha tsy dia rototra aminy. Tsy manaiky an Jesosy ho mpamonjy ireo, tsy manaiky an Jesosy ho mpanjaka sy Mesia ireo. Ny akamarony moa zany fa misy ny Jiosy mesianika fa manaiky ny famonjena nataon Jesosy. Fa ny tiana lazaina aminao hoe raha mamaky ianao ny Isaia 1:7 dia lazainy amin'ny zanak'Israely, lazainy amin'ny Jakoba, ianao ry Israely mpanompoko fa za miteny aminao. Io no ambarany amin'ny Israely mpanompony, io no ambarany amin'ny Jakoba, ianao ambony noho izay, zanak'Andriamanitra, Andriamanitra Jakoba, Abrahama, Isaka, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, tompontompo sy mpanjaka mpanjaka, Andriamanitra mifeza rehetra zao, andrina ny fiadanana, le rainy ny mandrakizay. Ilay tsy voalazako teo tamin'ny anaran'i Jesosy, Père éternel, izy no miteny aminao, ianao sarobidy eo aminy, fiangonana ianao, tsy ambanin'ny lalàna, ambanin'ny fahasoavana, sarobidy eo aminy, tena tiany, malalany, ary niantsonanao koa épouse, fofombadin' Jesosy, lay ho akariny rehefa ho avy izy eny amin'ny raony lanitra, izay niantsonanao. Ka aza manambany tena, aza manakivy tena, aza mamoy fo, aza miodina amin'i Jesosy ka mametsiny azy ny amin'izay toetra raha misy eo amin'ny fiainanao. Fa raha manjaka ao anatinao Jesosy, sarobidy aminy ianao, io ny teny ambarany, aza matahotra ianao, fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanany famarinako aho, indro homenatra izay miady aminao, angahy azy ay tezitra aminao, ho tsinitsinina izy. Eny ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho takany tsinitsinina sy zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehova no mitantana anao amin'ny tanakavanana, tsy pastera no mitantana anao amin'ny tanakavanana, tsy lehilahin'Andriamanitra, tsy ny apôstôly, tsy fantatro hoe izy, tsy izaho, fa Andriamanitra no mitantana anao amin'ny tanakavanana. Raisina amin'ny finondo zany amin'ny herinandro vaovao ho diavinao ty, amin'izao efa hitapaka izao ny taona 724, mandehana midingana vaovao, miova amin'ny fanavaozana ny saina, sokafo ny mason'ny fonao, raiso amin'ny finono zany teny zany, tsy irery ianao, na dia ianao rery ny ao an-trano, na tokana ary ianao, na sanatria ary hoe maty vady ianao, na hoe mbola tsy manambady ianao, na hoe ianao rery, za milaza aminao fa tsy irery ianao, fa io ny voalaza. Ho anao ihany koa zay mety hoe miaraka mivady aman-janaka sy ny ankohonana rehetra, za milaza aminao fa ny tena mameno mibago amin'ny fiainanao ary mavita mitantana sy mampahery sy mikasika anao dia Jesosy Kristy. Koa maherezy ianao, aza lanina amin'ny fanahina ny fotoananao, aza lanina fibedibedena sy fimenomenomana, aza lanina amin'ny fanomezan-tsiny, fa vao mainka zany mandreraka anao, ary vao mainka zany mamparary anao.
tamin'le toriteny nataoko teo aloha teo dia hoe betsaka ny aretina izay vokatry ny taonjato izao iainantsika izao no ny firotorotoana. Misy ny marary vavony, misy ny tsy mahita tory, misy no misy palpitation, misy no miakatra sy midina lava ny tension, misy no tratran'ny AVC, misy no tsy tomombana ny fahasalamana noho ninona, noho ny fanahina, noho ny tebiteby, noho ny tahotra, noho ny fahakizitinana, noho ny fahatezerana, dia lasa miditra ao aminao ny aretina noho izany rehetra zany. Ka ny fanafody ho anao tsy fanafody eny amin'ny pharmacie na dia mahavita sy misy fiantraikany ary reny. Ny fanafody ao aminao tsy ny dokotera, na dia miasa tokoa raha ny dokotera ary manome vahaolana, fa ny dokotera ambony ny dokotera lazaiko anao Jesosy Kristy no anarany, izy no fanafody ho anao. Aza matahotra ianao fa momba anao ao. Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Amin'ny teny gasy izy dia aza miherikerika foana, fa amin'ny teny frantsay izy hoe n'ouvre pas des yeux inquiets. Zany hoe misokatra maso fa maso manahy, maso matahotra, maso mitebiteby sy tena hoe tsisy faharana. Ozy izy hoe n'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Zany Jesosy Kristy zany zaraiko aminao. Andramo ka izaho, tsy religion torina aminao, tsy mantaona anao amina toko-pivavahana hoe tongava hivavaka aty aminay, tongava anao an'izao, tongava anao asa fanompona sy ny sisa. Tsy zany ny ambarako aminao, fa mihoatra an'izany ary tsy ao anatin'ny resaka hoe sabotsy sy lahady, fa fiainanao isan'andro isan'andro. Ianao zay efa ao amin'i Jesosy, betsaka ny ady mahereza matoki. Ozy izy hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fitanjahany, ao amin'ny herin'ny fahatanjahany azafady indrindra, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahatanjahany. Ianao mihitsy ny mila mampahery ny tenanao. Davida rehefa tao Tsiklagy tamin'ny ady maro ny asa azy, toy izy hoe Davida dia nampahery ny tenany. Raha be ny ady sy ny fitsapanao aminao, manaova hira fiderana. Fa betsaka nge ny ady sy ny fitsapana nahazo an'i Paoly any an-tranomaisina, manao hira fiderana. Fa rehefa nanao hira fiderana, ny tany mihitsy ny orooro ary vaky ny fonja noho ny herin'ny fanamasina. Ny zanak'Israely manao hira fiderana, manao fanandratana ny mpanjaka ny mpanjaka. Aza lanina andro amin'ny fimonomana sy ny fibedibedena, fa lanio amin'ny fiderana ny tompo, lanio amin'ny fisaorana azy. Izao no mampahery anao, izao no mamonjy anao, izao no tanazana anao mitanakavanan'ny fahamarinako. Tsy tamin'ny andron'i Isaia 7e siècle alohan'i Jesosy ihany io teny io manan-kery, fa amin'izao 7:24 izao omena toko anao reraka, toko anao rorifo, toko anao rivizaka sy lalaka sy sasatra. Indro ny tanan'i Jesosy mitsotra aminao, raiso zany. Fa mila raisinao zany mba hisy fiantraikany any amin'ny fiainanao. Mila iainanao zany afoizo ny fahotana, afoizo izay rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, afoizo ny lolo-po sy ny tsy fitiavana sy ny fialonana sy ny fankahalana, afoizo ny tsy fahamarinana rehetra. Fa avy alao Jesosy hanjaka ao am-ponao, izy no mamery anao, ahafahanao manao an'izany. Ary rehefa miteny Jesosy Kristy eo, manana hery sy fahefana io. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova, ny olombelona miova, ny fiainana ny miova, fa Jesosy Kristy ilay vatolampy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Amaranako ny teny dia vakitsika ny Salamo 8:20. Nomeny ray ranabavy zay izy ity tamin'ity herinandro ity, ary dia nampahery tokoa ny namaky azy. Fa indraindray anao rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao hoe ve misy an'izany ato, ohatran'izao mihitsy ianao vao mamaky azy, satria raisinao amin'ny fo madio sy ny fahavononana ilay izy. Dia izao no voasoratra ho anao ity tenin'Andriamanitra ity. Ary Jesosy Kristy ilay lioan'ny fokony Joda, firenen'ny Joda, rehefa miteny izy manaiky ny rehetra. Salamo 8:20. Ny feon'i Jehova no eny ambonin'ny ranobe. 7 zay. Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehova no eny ambonin'ny ranobe. Ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova be voninahitra, ny feon'i Jehova manoritory ny hazo sedera. Eny, Jehova manoritory ny hazo sedera ny Libanona. Hazo sedera ny Libanona zany zahatra tena avo, manerinerina, feno fahatsarana. Fa Andriamanitra manorotoro azy, zay ady anao, zay avo aminao, zay manelingelina anao sy manahirana anao, izy no manorotoro. Ary izy ambonin'ny ranobe mety tady anafitra anao, izy no miteny ary mampitsahatra an'izany. Dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby izy. Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny omby manga. Ny feon'i Jehova mampisaraka ny lelafo, ny feon'i Jehova mampiororo ny hefitra, Jehova mampioronory ny hefitry ny Kadesy, ny feon'i Jehova mampiteraka ny dieravavy
ary mivoafy ny alabe, ary ny ao an-tempolony samy manao hoe voninahitra. Jehovah nipetraka teo amboniny safidrano, eny Jehovah mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Jehovah anome hery ny olony, Jehovah hita ny olony amin'ny fiadanana ho anao zany. Amen.